L'actu du jour. Voalohany indrindra la faly magnano mbola tsara ny malagasy rehetrarehetra na ny any Madagasikara na ny eto an-toerana. De hagnano vidéo kely zany mbo hagnazavazava ny zavatra nandalo te tselatsela igny. Tsy nino vidéo andeha ataoko fa hikasiky fagnazavagna ny momba ny zavatra nikapokapohiny ity viavy ty satria maro ny zavatsy pantany. Fa nefa niteniteny fahatany izy tsy haiko sa deliram-piainana sa deliran'ino tsy haiko ny zavatra misy izany fa le izy miteniteny foagna aloha fa lalako ny zavatra ataony hatreto satria miteniteny zavatra tsy fantany. De tsy iza zay fa i Bonheur Loyauté officiel de zay zany le olo tiako teneniny ary ito za miteny de handeha aminao zegny ny afatra ty afaka mizano amizay fotoagna zavanao izany. De tiako teneniny magnaraka ny malagasy tsy nateraka hahantra fa ny toe-tsaigny no mampahantra ny malagasy. Ino le toe-tsaigny mampahantra malagasy? Fitiavan-tegna, jalousie, tafahoatra, zay no mampahantra ny malagasy. Ohatra tsotsotra amizay, tsy faly izy no mahita efa maro ny vahoaka malagasy efa hafaka mivoaka ny firenena mandeha mipetraka aty ivelany. Tsy mahafaly izy zay satria ny zavatra hitako ny mahafaly izy no izy sy ankohonany hiany no afaka ny mipetraka andafy ka lasa marary ny fony raha mahitany malagasy mitovy aminy afaka mandeha miala ny firenena mandeha hitady ravinahitra. De ny zavatra mahafaly izy koa ny izy ihany no afaka magnano ohatran'ire amin'ny aéroport, mety izy no mahafaly izy. De marary be zany ny fony no raha mahita malagasy koa ny afaka magnome opportunité ny malagasy toy n'izy. Milaza hoe tia malagasy izy, tia tanindrazana izy. Mba fa ino moa nataony fa hoe tia tanindrazana izy? Tsy mahagaga zay raha toa ka hagnaratsy agnintsika satria ny mpagnentsika toujours afara ary tsy mbola nisy koa ny olo nagnintsiky ny olo avy afara. Dika zay mpagnentsiky afara. Ary tsy mbola nisy koa ny olo nagnentsika ny 4 fa natoy ny olo raiky ninjen'olo andeha aratsaratsiny efa ao ny antony. Mety marobe zany zavatra ialogna le olo raiky aminy de lasa izy taviteniteny fahatany amin'ny Facebook. De tsy ameko tsiny koa raha ikapokapoko anao satria maro ny zavatra tsy hainao. Misy zavatra misy fahalalagna anao fa tsy feno ary kely. Ya, tsy makerikery zany de vola foka manana fahalalagna anao fa kely. Satria ny olobe tsy tokony andeha kapokapoko fahatany andeha sentosento amin'ny Facebook karaha nataony vidéo nataona farany igny. Satria andeha teniteny zavatra tsy fantatra. Check ty le vidéo. Ty le vidéo nalefanao. Tsisy zava-pantanao ny zavatra teniteneninao ty. Raha mitady proof mandiana ty fasefasy afaka miresaka tsara. De ny fahitavako anao ty hitrika amin'ny politika anao fa mety tsy manana fahafahana andeha hagnano politiky fa ny zavatra zay efa misy ny ataony hafa no andeha ratsinao zay va hidiranao amin'ny politiky. Tsisy idiran'ny politika Madagasikara e compagnie ty ary tsisy idiran'ny politika avanko na resaka 50 millions. Ny 50 millions itopoko resaka ny opportunité ny izay afaka fa tsy nandeha nitrena sa mety misy ve agny mitaray hoe aminao ny ngatahan'le olo anankiray andeha hita Dubai vola 50 millions. De vola 50 millions amizay de lasa tsenananao de lasa
anandeha tabataba amin'ny Facebook sa tsy mazava aminao hoe ino antony ilavana 50 millions io. Raha ty alalan'ny marigny de allo magnantogna fasefasy afaka magnazava ary midira ty amin'ny bureau afaka agnontaniana hoe ino marigny ilavana vola 50 millions. 50 millions ito tsy faneriagna fa ho an'izay afaka ary opportunité. Anao miteny hoe magnino tsy mirecruter gasy efa sahiragna eto Dubai. Mbo fa hainao efa firy gasy vo recruter eto Dubai. Ary fa hainao fa firy ancienneté efa teto ta Dubai no nitriky tamin'ny RGTT tamin'ny compagnie docteur Jean Firmin ty. Ary 50 millions io tsy zavatra mandehandeha fatany fandeha hanaovagna carte Emirate ID. Ary tombotry ho an'ny mpiasa zay fa tsy tombotry ho an'ny Firmin. De taratasy io tsy mipetraka amin'ny Firmin fa samy manitazona ny hinazy daholo. De tsy haiko nino problème anao amizay. Sa izy le teneniko te marary ve fonare fa marobe ny gasy afaka misitraka ny opportunité. Tsy karaha tamin'ny fandehanana ritandafy tamin'ny taloha tagny de resaka vola be nandehandeha hanambady zay ny fandehanana andafy de marary re amizay fa ny olo andeha hiasa io afaka mandeha atao amizao fotoagna zao de lasa atao mamparary fonare de lasa ny vitany hafa andeha kotabitabaigna. Raha mba olo mindriky mba manana ny tokony hatao ataova karaha ataony manangana projet manangana orinasa ampiasay malagasy. Raha tegna avatra ny Madagasikara anao fa tsy raha misy be vava agnafaka ny Madagasikara tia Madagasikara malalanay. Mba ino zavatra nataona amin'ny malagasy? Efa firy malagasy zao misitraka ny avantage eto amin'ny compagnie ny Firmin ty. Ary zay anisan'izay tsy nividim-bola ary nagnefa 50 millions zay ary mandray karama normal ary tsy tazominy na passeport ko aza tsy tazominy Firmin zay. Zay le avantage aminazy ary tsisy faneriterena zay sitrapo. Fatako anao tihitrika amin'ny politique fa nefa zavatra ty tsisy idirany politique. Vous êtes toujours célibataire? Efa firy taona zay nisy gasy sahiragna ty antanin'olo. Tsy firy ny olo masahy mihetsiky, masahy mitsanga, mijoro magnafaka ny gasy sahiragna fa magnino zay fa magnano ihany no tabitabaigna. Fitiavan-tanindrazana zay mandeha magnaratsy zay fa magnano lefa misy atao ny tabitabaigna aratsigny fialonagna fahaizako ny zavatra ataonao ty. Sa eto mody milaza fo mahita malagasy hoe Ambakena, Arnakegna, laza mody mahita zay amizao. Raha olon-keny ry tompoko aza dalaigny ny sembahoaka, aza korontany ny sembahoaka. Ny olo mba tokony ho afaka amin'ny zavatra manahiragna izy a Madagasikara. Agny efa tsy misy asa andeha omena zare. Mba ino no asa tokony azonao amigny malagasy agny a Madagasikara agny. Na manana 50 millions aza mbola misy tsy afaka ny amin'ny zavatra atao amin'ny malagasy agny, amin'ny toerana misy antsika agny. Nefa tsika edy de mahazo opportunité fa le magnano ihany kosa no mbola adalaigna. Mafaly, mafinaritra ve mahita an'izay? Fankorontanagna sembahoaka tsisy ankoatra otrany nataonao io. Fankorontanagna sembahoaka trop otrany nataonao io. Bonheur loyauté, tsy haiko, la tsy mahay agnarana anio fa
fankorontanagna sy ambahoaka no ataona ary diso trop tafawatra. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.